kolontsainy amin'ny faritra Ambohimangarova mbola andrasana ny fanadihadiana amantarana ny tena nahazo azy rovavy. Baccalauréat enina amby roapolo amby roa arivo, valo amby efapolo faingo sivy amby efapolo isanjato ny tapahafana nasionaly, mpiadana raiky amby telopolo hiakatrako 10 mitakizaka ny fampiakarana ny faripaizan'ny mpianatra ho ny mpisehatra. Antenimiram-pirenena, fifidianana no tokony nametraka ny solon-tena-bahoaka ho ny vetany tanàna. Alatsina ny 4 amby roapolo aogositra enina amby roapolo amby roa arivo fa tafaraka aminao indray tomboklasy sy tombovavy. Atao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao manatitra ny araba ary manasanao ampanajana anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Pejiny politika avy hatrany mifampiandry ny vahoaka sy ny mpitondra ankehitriny manoloana ny fiainam-pirenena ho ny mpandinika raharam-pirenena Rakotoson-Dany iverimberina hatrany ny krizy ara-politika eto amintsika raha mbola tsy mazava ny antony sy ny vina hitondrana ny firenena ho ny faneho-kevitra. Tsy ny fifidianana ihany no tokony fantohana fa ny fametrahana soro-dalana mazava sy rafitra ahafahan'ny firenena mandroso ampitoniana sy ho avaovao an'ny firenena ho ihany Dany Rakotoson ny fandraisam-peo ny Germaine Mezanary rindran-tsariny ny Artanjo. Veritondro na repera ny malagasy mazava ny antony hoy Dany Rakotoson na ireo mpitondra azy tsy mahafantatra mazava ny tena antony ipetrahany eo amin'ny fitondrana no tsy manana tondrozotra mazava ho an'ny politika ho ihany ity mpanaraka raharam-pirenena. Mila resy lahatra amin'ny antony ipetrahany eo amin'ny fitondrana aloha ny mpitondra izay vao ilamina sy hazava ny zotra hitondrana ny firenena hoy ny faneho-kevitra. Satria le olona hitarika mihitsy tsy mazava ny lalana tiany izorana na dia ireny fandehanana makany ivelany ireny na ny fiarahana mandeha manotrina zavatra isan-karazany ireny dia efa mamono ny repera tokony hitan'ilay malagasy. Ny repera voalohany tamintsika tamin'ny voany nanomboka ny ACC dia nazava be hoe fanavaozana republika ny fanavaozana. Izay zavatra izay nefa tsy napetraka miasina hoe mahasaza anazy dia amin'izao fotoana izao lasa tsy mazava intsony le tanjona tiany atongavana le vina mazava tsara hoe hoaitsika Malagasy ohatry ny ahoana ny tokony hitantsika zany rehefa vita le rehefa fanavaozana. Malagasy ohatry ny ahoana no hitantsika eto rehefa vita ny fanavaozana afaka 10 taona. Rehefa tanteraka marina le fanavaozana Malagasy ohatry ny ahoana no hita eto rehefa afaka 10 taona. Malagasy ohatry ny ahoana no hita eto rehefa afaka 30 taona. Rehefa tsy mazava izay soro-dalana zay dia azagagy ianao fa dia misabadidaka daholo ny zavatra hoentinao rehetrarehetra satria eo foana moa ny tenenina hoe mora ho an'ny olona ne matetika midiabolize anao rehefa tsy mazava le lalana tianao atongavany. Dia izay le nitaritana an'le firenena izay mihitsy no nampisafotifoty. Manova olona ny fahazahoana fahefana any ka manadino ny tena anjara asana ankinina tamin'ny mpitondra ho hiatrany Dany Rakotoson. Fanovana rafitra miainga amin'ny fandravana ireo andrim-panjakana no fitakiana saingy fiomanana any amin'ny fifidianana sady no hita amin'izao fotoana. Le fitondrana amin'izao fotoana izao ve tena mba nandinika marina zany zavatra hainao maverty amin'ny voateo sy ny fomba fitenin'ny vazaha. Mba nandinika marina hoe raha vao tafatsofoka ato anie zaty ka miova amin'ny fomba fijeren'ny zavatra rehetrarehetra. Satry foana hijanona eto, satry foana izy tomobilina mitarika eo anoloana, satry foana hijery afantrany malagasy ery ambany ery fa tsy mamahany le vahaolana. Satria hoe ianao zany lasa ambony be ny monsieur sy ny tompoko rehetrarehetra mamitaka ny maha-olombelona ka na olombelona izy efa niteny mihitsy hoe zay tsy tsofoko ao mihitsy satria fantatra hoe ohatry ny ahoana ny zavatra izy rehefa tafatsofoko ny teny. Ho vita ny fifidanana tsy io tsy ampafiry ny fifidanana efa natao hatramin'izay ho vita fa aza mieritreritra ianao afaka 7 taona indray tsika dia miverina ny an-dalambe. Tokony tsy atao antsirambina ny firosoana amin'ny dinika politika fa ny tena goavana dia ny fiarahan-drehetra mametraka soro-dalana mazava ivoahana amin'ny krizy miverimberina eto amintsika ho ihany ny fanazavana. Ka rehefa mipetaka tsara izay zavatra fampiresana izay dia mazava ny hoe tia marina zany ny tondrozotra tokony hitondrana Madagasikara dia mandeha ny fifidanana dia mandeha ny fiainana satria izay ihany no ahafahan'ny fitondram-panjakana mamery repère an'le vahoaka. Petabeng hoe indrina volana amin'ny anina hoany ianao zao dia mila volana amin'ny anina efa engagement nge zany nefa le findramam-bola tsy mifaritana akory tao anatin'ny concertation nationale mila faritana. Ahoana fomba andaminantsika ny trosantsika eto Madagasikara fa rehefa tsy hay izay zavatra dia mety hitrosatrosa foana fatany antsika dia tsy mahaverim-bola intsony dia ny zavatra miseho taranakitsika ny taraiky eo. Tsy ampitsondry ny fanovana olona na ny fanomanana fifidianana raha tsy voafaritra mazava aloha ny soro-dalana hitondrana ny firenena. Tsy ny hoe iza no hitondra ny olana lehibe fa ny hoe aiza no hitondrana any Madagasikara. Izany indrindra
no mahatonga ny dinika politika ho dingina lehibe raha toa ka ahafany mpisaitra rehetra mametraka viana sy sorodalana iraisana ho an'ny firenena. Eo amin'izay vaovao ny politika sy ny raharam-pirenena izay mitoy ny adefitra momba ny hoavy ny antenimieram-pirenena tokony horavana avy hatrany ity androm-panjakana ity noho ny famaroan'ireo solombavambahoaka voalaza fa mpivadika palitao ho ireo mpanaraka raharam-pirenena sasany. Tsy maintsy hajaina ny safidim-bahoaka ary ny fifidianana no tokony hamaritra ireo olona isolotena ny vahoaka eny Tsimbazaza hoy kosa ny hafa. Anisan'ireo manohina sy manamafy izany hevitra izany ireo solombavambahoaka izay milaza afara misy ny fandravana dia tokony araina fifidianana vaovao mazava sy ara-dalàna. Germaine Omenjanary, ny Aritanjona Trano. Raha lalàna no jerena dia tokony horavaina tsy misy atakandro ny antenimieram-pirenena. Betsaka loatra ireo mpivadika palitao ao ka tozary fanambakana vahoaka sisa ny zava-misy hoy ny mpanaraka raharam-pirenena. Aloha amin'ny resaka lalàna ny itondrana azy satria araky ny lalàna dia rehefa misy parti anankiray mivadika parti eny am-panidinana dia efa lalàna miantra fa azo ravana izy. Any zany ny tiako apetraka aloha ka ao tsy ao moa resaky mibevava manahirana be le izy nareo voafidim-bahoaka fa nareo mivadivadika palitao ary io koa efa tao anatin'le fahalovana koa ny akabeazany membre tao fahalovana ka olona fahalovana ve mbola ho apetraka ao anatin'le assemblée nationale ary olona efa fahalo zay majorité tao dia eo dia hivadika dia zay kosa aloha everiko angambany fa fanambakana vahoaka zany ary ataoko hoe tena fanambaniana vahoaka mihitsy fa tsy oka tsy hanao bitro mihinana salady eo nareo dia mody miondrikondrika eo fotsiny hoe andeha hanao enquête parlementaire gauche droite satria ho avy satria tady ahongany olona dia mody andray andraikitra miala tsiny tompoko. Tsy matahotra ary tsy manana olana amin'ny fandravana ny antenimieram-pirenena solombavambahoaka avy amin'ny antokotiko Madagasikara saingy tokony apetraka sy lanjalanjaina ny fanapahan-kevitra sy ny fitakina atao. Kandida ny fitondrana teo aloha no nifaninana ary betsaka ny tokony hipodro. Fifidianana ihany no tokony ametrahana olona eo anivony antenimieram-pirenena fa tsy didy mpanjakana hoy ny fanazavana. Ary mitodika aminareo indrindra nareo le mpanao politika toke mitaky an'izay zonareo le izy marina zany zonareo no mitaky raha vao gouvernemanta raha vao ohatrany zany hoe fa raha ohatra kosa ianareo tsy manana masolom-bavambahoaka na matoko politika io na vondrona na iray ary indrindra zany ataoko hoe tamin'ny androny lany tamin'ny teo aloha teo tamin'ny androny mpitondra teo aloha dia mba manao ahoana izahay ve lany tamin'ny ara-dalàna raha fijenareo zay mino fa eny ny valiny ny faninana izay tamin'ny olon'ny fitondrana indrindra zay tiako Madagasikara sy ny fahaisakina fa le izy tsy irairaina raha vao ty dia raha vao ty indrindra ho an'ireo olona efa nirotsaka ho fidina ny tena risika nge dia izao anao ahoana ary raha ohatra karavana dia atao an'le atao assemblée constituante raha zay no apetraka raha oarina amin'izao zava-misy zany tena fa misy tsy fahatomombanana ny zavatra tsy mety amin'izao fotoana zao sarotra amin'ny mandaika fa misy zany za mahita fa manao miezaka manao ny asany any le solombavambahoaka na misy ary araky ny teneniko hoe tsy tokony holana sy mpanara-drenirano misy zany ary mbola misy zany fa hoe manao ahoana kosa zany mba nijeren'ny sasany ve hoe zay efa teny vidiko Madagasikara dia afaka miteny teo renge rehetra raha vao seniko raha vao ny ACC raha vao koa raha fitondrana fanavozana zany rehetra hitondra fitinina eto amin'ny firenena izy tsy vita nytenenina andreo mila manao sosikevitra le fahasoare etrarety tsara ina mety fetraka an'izany zavatra rehetra zany fa ny atokotiko Madagasikara nge vonona trany fa ny manatry ela iatrika zay fifidianana rehetra mitranga eo zay voasoratra eo. Mila miomana amin'izay fifidianana manaraka ireo mitaky ny fandravana ity androm-panjakana ity hoy ny faneho-kevitra natao ho an'ny rehetra ny fiatrena ny safidim-bahoaka ary izany ihany no manome asina ny androm-panjakana mpanao lalàna. Dia zay tokony ataonareo ireo mpanao politika ireo zao atao raha mihevitra miomana amin'izay fifidianana fa efa tsy hoelany zany amin'ny volana jona 7 efa tsy hoely zany so dia tonga ray ny fotoana tena isy ny fifidianana dia mahita antony ray ikena mihitsy fa misy tsy tokony holano ireo olona ireo ary misy mivadibadika tsy makano makatsy manao tanalahy manao lela rosy ny sisa tena misy zany ary raha mahita fa aza atao anatina kitapo ray izahay. Mila apetraka ny daty anaovana fifidianana izay olona isolotena-bahoaka eo raha tsy maintsy irosona ny fandravana ny antenimieram-pirenena hoy ny fanazavana fa tsy olona ho tendrena no hanapa-kevitra ho an'ny fiainam-bahoaka.
Vaovao iny anivon'ny antenimieram-pirenena iza ihany ampany amin'ireo ladinika hodinian'ireo solombavambahoaka mandritra ny fivoriana ara-potoana ireny mivoaka amin'ny tambazotra Antserasera ireny ho ny filoha lefitry ny antenimieram-pirenena faritany Antananarivo. Maro ireo volavolan-dalàna na tolo-dalàna hodiniana ho ny fanazavana. Tsy ny biromaritra no andrafitra ny fandaharam-potoana mandritra izany fa ireo solombavambahoaka 320 izay tapaka amin'izany ho tsy maintsy olaniny ho ihany député Ralamozafy Milolona Vetra. Germaine Mejanary niary tanjona. Raha ny lalàna dia tsy mihoatra ny 12 andro ny fivoriana tsy ara-potoana ho an'ny antenimieram-pirenena. Tsy maintsy atao lahara-pahamehana ireo volavolan-dalàna avy amin'ny mpanatanteraka izay nampanantsona fivoriana tsy ara-potoana ireo solombavambahoaka raha fitsipika anatiny. Na izany aza tsy mahasakana ireo solombavambahoaka tsy handroso lahadinika hafa izany rehefa tapaka eo anatrehan'ny fivoriany be sy ny maro ny firosona amin'izany hoy ny fanazavana. Matetika zany na miainga avy any aminay amin'ny biromaritra tonga eo anivon'ny conférence des présidents na ny fivorian'ireo filoha zany dia misy hatrany ny fanovana kely atsimbavika miankina amina mety hoe fotoana mety amin'ny tsirairay ny fotoana hoe efa tonga tatoerana ave ny solombavambahoaka raha sendra hoe alatsinainy no tanterahana na sendra misy fotoan-dehibe ve mety vonjena any amin'ny faritra ka mba hamaro ny solombavambahoaka manatrika dia misy fotoana amboarina ohatran'izay zany arak'izay tena mapety ny maro zay hamaro isan'ny solombavambahoaka na nitanterahana lizy fa ireo voafaritra ireo ireo voatanisy ireo zany dia atao zay tena andiniana andreo tsy andanina na tsy andanina azy zany le tondrana fanovana na misy ino moa tena mandomana toraka izany fa raha tsy diso misy asa raha misy ratification fa tsy tandrotandroka fa volavolan-dalàna moa zany mety le vokany amin'ny pejiny mino mihitsy fa tsy maintsy isy tolo-dalàna na zay le proposition de loi avy aty amin'ilay solombavambahoaka na avy aty amin'ny antenimieram-pirenena. Miankina amin'ny ladinika kosa ny mety ho fampiatsona na tsy ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta izay voakasiky ny volavolan-dalàna. Tsy maintsy atao anefa izany raha misy ny fangatahana fanazavana ataon'ireo solombavambahoaka momba ireo volavolan-dalàna ireo. Fa hafa reny fotoana amin'ny fasafasy reny, hafa reny fotoana amin'ny fivoriana ara-potoana izay tena hoe any amin'ny fanampahanany any na ao anatin'izay fivoriana ara-potoana zay dia misy foana izay fifanatriana amin'ny mpikambana gouvernement zay fa nefa zany tsy manakana ny antony raha tena misy kosa ny fanazavana dia misy fotoana tena mpanatsona mihitsy satria misy fotoana arovana satria volavolan-dalàna ty zany hoe avana mpanatanteraka raha avana mpanatanteraka io mety misy ny zavatra angatahany solombavambahoaka ny amin'ny hoe tsy mazava aminay ty fa afaka mba tonga velo dia am'izay fizao izy tena tsy maintsy tonga na mandefa ny solotena raha tsy ho lasa nivelana izy fa amin'ny ankapobeny azo atao foana mampiatso lisitra indrindra moa fotoana tahaka zao hoe misy volavolan-dalàna tolotra zareo olanina ety anivon'ny ohatran'izao. Raha tsy ahivina dia volavolan-dalàna fito no voarakitra ao anatin'ny lahadinika mandritra ny fivoriana tsy ara-potoana izay hanomboka rampitso io ka anisan'izany ny momba ny fifanarahana ara-bola sy ny fampiasam-bola eo anivon'ny SADC, ny fandrindrana ny setry ny lalao ara-bola ary ny fanitsina ny sata ankapoben'ny miaramila. Hodinina ihany koa ny volavolan-dalàna momba ny fampiasana azo antoka ny teknôlôjia nokleary, ny serasera elektrônika sy ny fotodrafitrasa nomerika ary ny fanavaozana ny lalàna miady amin'ny fandikan-dalàna anabaka. Lafim-baovao hafa kosa indray mahakasika ny trangam-piarahamonina novonoina tamin'ny fomba feno abibiny. I Stéphanie sy Ingotina tovavy roa vao eritrerony hita faty tanaty tevana teny amin'ny manodidina an'Ambohimanga Rova omaly alahady ho ny fianakaviany. Mbola tsy voafaritra mazava ny tena zavan-tranga sy nahazo azy roavavy fa eo ampandrasana ny valin'ny fanadihadiana ny rehetra amin'izao fotoana izao. Manentana ny mpisehatra amin'ny tambazotra Antserasera eo ratrany zavamisy ny fianakaviany Ingotina mba ho mailo amin'ny vaovao isan-karazany izay miparitaka manoloana ny filazana diso na mety ny inadisona na vaovao tsy misy pirofo ka mety hanano sarotra ny fanadihadiana ataony mpitandro ny filaminana fanampanazavana. Hita faty tanaty tevana teny amin'ny faritra Ambohimanga Rova omaly alahady Stéphanie Nasoavina 20 taona sy Ingotina 17 taona rehefa tsy hita ka nanaovana omba mitady nanomboka ny sabotsy lasa teo. Ny zoma no niala tao an-trano teny Manjakaray, nilaza ijery sinema teny Ambodivona izy roavavy izay mpinamana sady mpifanila vodirindrina kanefa tsy hita fody. Tsy tratrandro intsony ny findain'izy roavavy ny zoma arivo ka nanomboka teo no karoan'ny fianakaviana ho ny renin'ny Stéphanie. Tsy nahita mangirana nefa izy ireo ka
avy dia nanaovana fampilazana fikarohana nivaly ny fangatahana fanarandiny findainy sabotsy izay nanondro teny Ambohimanga notongavany fianakaviany roa tanteny saingy tsy nahitana inona na inona izy ireo nanapa-kevitra niveritra nikaroka teny antoerana indray nefa izy ireo omaly alahady ka teo ampizarana ny taratasy filazana fahaverezana no nisy olona nilaza fa nahita nofo mangatsiaka roa. Dia vokatry ny filazana tany moa zany dia miandro izy fa lahady rapitso dia latsinainy izay ny atao miverina dia tao anatin'izay zay mbola tsy nijanona nitady ihany dia rehefa tsy nijanona nitady dia voatracé zany ny telefona ny hoe teo Ambohimanga Rova tamin'ny 4 sasany teo ny farany nandeha zany ny telefona dia tao anatin'izay no tapa-kevitra hoe andao anao fizahana any Ambohimanga Rova dia nandeha tany fa tsy nahita vokany dia niverina izay ny apitso hoe zany hoe mbola niverina indray zany hoe alina satria sao dia hoe alina indray zareo vao samy voaka dia mbola nandeha alina ihany ny alina ny sabotsy fa tsy nahita dia ny alahady izay no nandeha tany famille anankiroa dia nanaparitaka zany maximum ny sary izay mba eo manodidina hoe sao dia mba nisy nahita ity dia rehefa nizarazara ohatr' izany izay no ny anankiray no niantso telefona anay hoe miverena ty fa ohatrany misy zavatra hafa vaovao eninay dia hoe ahoana dia nisy lehilahy zay zany mifanena rehefa nomena n'ilay sarin'ny Stéphanie sy Aingotina dia niteny hoe sao dia ty le razana hitako atsy aloha atsy dia teo zany ny farana fa izy tokoa le razana. Vatana tsy nisy hena intsony ary hita fanaovinoana tamin'ny fomba feno abibiana no novantany ny fianakaviana feno ratra ny tavany Stéphanie loka ny tendany raha ny fitantarana mbola tsy voamarina kosa nefa ny filazana fa niara-ny erisetra ranofo ka mbola andrasana ny valin'ny fanadiadiana raha ny fanazavana tevana kely zay zany no nandatsahany zareo an'ilay izy dia teo zany dia fantatra moa zany fa satria ny akanjony mbola tadidinay moa mbola tsy dia nisy hoe fiovana be hoe niova fa tena tao anatin'ny abibiana be satria feno ratra ny vatana ny Stéphanie manokana ny teo amin'ny tendany tena loka be ny tendany ny maso ny vonto be ny andriny ny vonto tsisy teny intsony ny finday ny kiraro ny poketra ny tsisy ninina fa juste ny akanjony fotsiny zany sisa ny teny tsy fantatra hoe olona nandalo ve nanakana tsy fantatra. Tanora vao eritreriny vao eritreritra hiasy Stéphanie vao afaka bakaloria ny sabotsy teo kosa Aingotina no izao niara-ny abibiany zao raha ny vaovao samihafa tsy fanaon'ny Stéphanie ny tsy mampilaza ny fianakaviany rehefa andeha lavitra na taraiky fodiana hoy ny reniny fa minao ankitsy rano no ambarany fianakaviana fa niatra tamin'izy rovavy saingy nivaly ny fanadiadiana no amantarana ny tena zavantranga le izy aloha tena famonoan'olona hita maso be fa ny fanahiana eny an-dalana eny ianao vao mieritreritra hoe iza reny tokony navanina an'izao bona manokana nandray tsy te eritreritra an'izay fa ny atrehako aloha dia io no izy dia izay fa ny manodidina ny tsy manaika dia manao fikarohana raha ny feo manodidina dia hoe tokony atao ny fanadiadiana mba handray ny valiny natao ny mpanao ratsy fandrao dia ny olona mangina no mahatonga ny mpanao ratsy mbola mahazo vahana dia izay zany mahatonga hoe atao ny fanadiadiana manoloana ireo resaka mandeha sy marobe ny amin'ny ivony tambazotra antserasera ny safidiny angina ny fianakaviany Aingotina izay manentana ny mpisehatra amin'ny tambazotra mba homelo amin'ny vaovao isan-karazany miparitaka mety filazana diso na mety inena disoana na vaovao tsy misy pirofo ka mety hanany sarotra ny fanadiadiana ataony mpitandro ny filaminana raha ny fandaram-potoana ny alarobia izao no aleviny izy rovavy eny ambohitra biby no anaterana ny Aingotina raha eny ambohitra olo mahitsy kosa no ametrana ny Stéphanie andrasana ny toy ny rara
Eo amin'izay vaovao ny trangam-piarahamonina izay hafitra somatsara ho malala tamin'ny 3 ora maraina teo ampelantanana ny Jolay ilay zaza manana toetena varira 5 taona nisy nakankeriny tao amin'ny Fokotany Bemarivo Atsinanana komina ambanivohitra Maivatanana faharoa vokatry ny fiara-miasa teo amin'ny mpitandron'ny filaminana sy ny fokon'olona no nazonany vokatra ho ny fanazavana na izany na tsy izany tsy maintsy isy ny vahaolana foezaka tao ho ny filohan'ny fikambanana albinos Madagasikara amin'ny fiahiana sy arovana ny zaza manana toetena varira any amin'ny faritriny fanadihadiana. Avitra teo ampelantanan'ny Jiola Endao malalady tamin'ny 3 ora maraina ilay zaza varira 5 taona nisy nakankeriny tao amin'ny Fokotany Bemarivo Atsinanana komina ambanivohitra Maivatanana faharoa faritra Betsiboka ny alina alakamisy lasa teo. Nikika tampoka teny amin'ireo Jolay teo Pitsoany ilay zaza no reny ireo mpitandron'ny filaminana ka avy hatrany dia lojo ireny. Vaky nandositra ireo Jolay ary ilay zaza irery tsisa tavela teo. Rehefa natao anefa ny sakana rehetrarehetra nanomboka tamin'iny alin'iny alakamisy fozomaina dia tsy tafandingana taty amin'ny tapany avaratra satria fantana fa ny anavaratra ny Atsinanana ny dia rehefa nodidinina manodidina nandefasana ny elementsika sy ny fokon'olona zay metanina isa tanàna isambohitra mihitsy mba hanao an'izay sakana zay dia tsy tafavoaka zany ilay fikasan-dratsy nan'ilay Jiola ary tamin'ny tokony tamin'ny 3 maraina androany no nikasa hiampita teo amin'ny route nationale teo amin'ny Fokotany Ambodimanga zareo no nikika tampoka le zaza misy sakana nefa eo amin'ny tanàna io dia niazakazaka ny mpitandro filaminana misy gendarme efa teo misy ny fokon'olona jerena io le zaza taraiky teo lozany zareo. Efa misy kosa ireo voasambotra ka nilazany fianakaviana fa tsy avela mora fa tsy maintsy arahina akaiky. Efa misy tokoa ny vitanay ary efa nalaza hatramin'ny ela olona io ary eo voasambotra ao olona io hatramin'izao. Dia izay kosa nefa ny hatramin'izao tsy maintsy mitana ny olona io zisika hatramin'ny farany. Na hiakatra hoe za dia tsy maintsy hitazona ny olona io zahay izay fianakaviana. Satria efa ela nodikodonany teo ary tsy nijanona izy raha tsy nahavoan'izao zavatra zao. Vokatry ny fiara-miasa teo amin'ny mpitandron'ny filaminana sy ny fokon'olona no nahazonany vokatra ho ny fanazavana. Na izany tsy izany, tsy maintsy isy ny vahaolana foezaka ho atao ho ny filohan'ny fikambanana albinos Madagasikara amin'ny fiahiana sy arovana ny zaza manana toetena varira any amin'ny faritriny. Azy dia tsy maintsy hijery vahaolana foezaka ny eo anivon'ny fikambanana sy ny eo anivon'ny gendarmerie eto Betsiboka amin'ny fiahiana sy mba hiarovana an'ireo zaza ireo aty amin'ity faritra. Gendarmerie sy ny izay eo anivon'ny fikambanana ihany aloha no mijery ny vahaolana satria araka izay razahana izay hoe aty amiko aloha ny zaza amin'izao izay arahana gendarme misy gendarme anankiroa zany miambina aty amin'ny toerana dia noho izay lamin'izay dia mbola hijery eo izay hoe inona ny tokony azo atao hijerevana satria mbola misy zaza madinidinika ihany koa any amin'ny manodididina any dia mino fa ho ampitaina eto ny atao hoe vahaolana foezaka hoentina hijerevana sy amahana ny atao hoe hiarovana sy hiahiana an'ireo zaza ireo anatina mandra-pahanana antsika tena vahaolana maritra. Ratsaivina andian-jola mahery ny enina mirongobasy no niditra ankeriny tao amin'ny tokantrano isan'ity zaza manana toetena varira ity ny alina alakamisy fo ny zoma lasa teo ka nitondry ilay zaza nitsoka nanomboka teo ny fikarohana ka izao nazona vokatra izao efa eo ampelantanany fianakaviany moa ny zaza amin'izao fotoana. Mifandraiky amin'izay vaovao izay tsy misy fandriam-pahalemana avanina rehefa mitoetra sy latsapaka ny vola sy ny kolikoly amin'ny sehatra maro lafy eto amin'ny firenena hoy ny antoko ny safidin'i Madagasikara. Mitaky fanavaozana sy fanovana miainginy fotony eny anivon'ireo sampandrara maro ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana izay miseho amin'ny endriny maro lafy. Misy ny ezaka sy fandraisana andraikitra saingy mitaky asa matipaika sy maritra izany ny fanamafisana ka isan'izany fanetsehana ny andro mahasopokon'olona ny fiara-miasa amin'ireo mpitandro filaminana any ivelany sy ny fanabeazana mifototra amin'ny sotoavina maha-malagasy. Fanadihadiana. Mampandringa ary manome vana ny tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny firenena ankehitriny ny fidiran'ny vola sy ny kolikoly amin'ny sehatra asa-panjakana ho ny antokony safidin'i Madagasikara. Dia avy teo zao no vita ny fifaninanana hidirana ho zandary ohatra ny resaka engagement ny resaka fifaninanana hidirana mpitsara ny fifaninanana hidirana ho mpiandry ny fonja afaka miteny ve ny tompona andraikitra amin'ireny sehatra rehetra ireny fa tsy misy intsony ny resaka vola fa tena fahaizan'ny ankizy fahaizan'ny zanantsika no nandraisana ireo
tanora zany a ny kiasa hiditra amin'ireny sehatra ireny tsy piany eto zany fa mifandray amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana avokoa izany rehetrarehetra zany rehefa tafiditry ny vola rehefa tafiditry ny kolikoly ny sehatra rehetra eto amin'ny firenena dia mazava ho azy fa tsy hisy ny resaka fandriam-pahalemana. Misy olany ary mahazovana amin'ny endriny maro lafy ny tsy fandriam-pahalemana. Misy ny ezaka sy ny fandraisana andraikitra toy ny fanomezana vola ho an'ireo manana vaovao ho an'ireo navandoza sy ny sisa saingy tsy ampy amin'ny ady atao izany ho ny fanamafisana. Maingany foty ny fanovana sy ny fanavaozana ka tokony hamelomana indray ny andro masom-pokon'olona amin'ny endriny vaovao. Fomba fiady daholo zany ary tsy hitako loatra zay tena hoe maharatsy azy fa tokony ho atsaraina ampiana amakany amin'le resaka fanovana ifotony izay noresahantsika teo satria rehefa tsy avany amin'ny fotony ny anomboantsika ary rehefa tsy avany amin'ny fotony manadio isika ny ratsy amin'ireny sampandra eto amin'ny firenena ireny dia ho zava-poana avokoa izay zavatra ho tanterahana eto. Raha fandriam-pahalemana ny resahana dia ny resaka andro masom-pokon'olona ny tonga avy hatrany atao tsaina fa kosa ny anay eto amin'ny safidy Madagasikara dia andro masom-pokon'olona amin'ny endriny vaovao zany hoe mba misy formation mba misy mpitatana andreny zanatsika ireny mba tsy ho simbasimba foana mandritra ny anatanterahany ny andraikitra izay sahaniny eny amin'ny fokotany misy azy ary tokony andeha kokoa ny serasera fifandraisana amin'ny mpitandro filaminana satria indraindray rehefa tena tsy mifandanja ny hery dia tokony ho donneur d'alerte ihany koa ireny zanatsika ireny ary anjarany zareo no miantso mampandre mpitandro filaminana mba hisy zany ny coordination eo amin'ny mpitandro filaminana sy ny zanatsika eo amin'ny andro azo atao tsara ihany koa ny fanamafisana ny sy ny fiara-miasa amin'ireo mpitandro filaminana any ivelany anamorana ny fahafantarana ny marina momba ny tranga iray. Eo anie ny fiara-miasa amin'ny mpitandro filaminana ny velany inona no mampisalasalatsika miantso ny fiara-miasa amin'ireo zandarina polisy mpiara-miasa amintsika eto Madagasikara ohatra avy any velany mba alalany ny vahoaka malagasy ny tena marina mba ahitantsika ny tompona andraikitra mba ampitsarana amin'izay izao tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny tany sy ny firenena izao. Ankoatra ireo, fototry ny olana ihany koa ny firoboroboan'ny teknôlôjia, manome lanja ny kolontsaina vahiny, ankalasa manara-drenirano sy mampiatra ireo fomba sy fiatsika mamofady ny zanaka malagasy. Tokony hijerena vahaolana ny momba izany, indrindra ny fanamafisana ny fanabeazana mifototra amin'ny kolontsaina malagasy. Anjaran'ny fitondram-panjakana zany no manome hery anankiray lehibe manasongadina ny malagasy atsika ny sotoavina mamalagasy aizany famokarana horonantsary tena malagasy tena mitondra izany kolotsaina malagasy zany aizany teatra malagasy hiedivana amin'ireny fanatotoloana ara-tsaina reny zany miditra eto firenena ny tiako lazaina zany dia tsotra alohany ampidirana kolotsaina vahiny tahaka ireny dia tokony manao arorika na miaro ny mahamalagasy azy isika alohany ny ampidirana ny avy any velany. Anaovany ihany tokony safidin'ny Madagasikara atsisika sy antsoavy ihany koa ny jerena vahaolana sy andraisana fepetra entitra hisorohana ny tsy fandriam-pahalemana eny an-dalana izay mitarika loza samihafa. Lafim-baovao hafa naneo ny AIAiny momba ny satany pirakitra raha ny syndicat-ny pirakitra raha ny fitsarana na ny SGM ka manamafy efatra amin'ny taona 2014 no nisy ny ady hevitra sy ny ezaka natao anatsarana ny sata mifety hifondro ny mpiasa ny fitsarana ity tokony hajaina sy tohizana hatramin'ny farany fanavaozana efa natomboka satria manana anjara toerana lehibe amin'ny fampandehanana ny asa mpitsarana isan'andro ny pirakitra raha hoy ny fanazavana. Tsy maintsy jerena manokana ny fafany pirakitra raha manatanteraka ny andraikiny ampamendrehana sy ao anatin'ny fepetrasa azy raha tena aomby sy azo ny fitokisany vahoaka ny fitsarana hoy ny SGM. Araka izany, miantso ny tompona andraikitra ny sandika mba tsy hijanona amin'ny dingana voalohany amin'ny fanavaozana fa ho tohizana sy ho tanterana hatramin'ny farany ho tombotsoa ny fitsarana ny rariny ary indrindra ny vahoaka. Vaovao avy any Mananjary tafatsangana Malta ho mananjary ny rantsan'ny vehivavy atiky Madagasikara isampokontany izany ahitana vehivavy misa 430 solitena avy amin'ireo fokontany valo ao anatin'ny komina Ambonivohitry Mananjary.
Anisany tanjona napetraky ny antoko-tsim ao anatin'ireo dynamisation amin'izao fotoana izao ny fanamafisana ny rafitra sy ny fampandraisana anjara ireo mpikatroka amin'ny sehatra samihafa ao anatin'izany indrindra ny fananganana ny jeune team indrindra ny vehivavy izay nisany manana anjara toerana lehibe amin'ny fampandehanana ny antoko. Fanadiadiana eo amin'ny sariny Anise Francisco. Tafatsangana omaly ny rafitry ny vehivavy tiako Madagasikara isampokontany ao mananjary. Dingana iray lehibe amin'ny fanamafisana ny firafitry ny antoko eny fotony. Ampitombona ny fandraisana anjara ny vehivavy ao anivon'ny antoko ny fisiany ity rafitra ity. Anamafisana ny fifandraisana amin'ireo mpikambana eny anivon'ny fokontany ary ampitana sy ampiarana ireo vina sy ny afatry ny antoko eny fotony. Ankoatra izay, manana anjara toerana lehibe amin'ny fanentanana, ny fandrindran'ireo hetsika ary ny fampandraisana anjara ny vehivavy amin'ny raharam-pirenena sy ny fiainam-piarahamonina ny rafitry ny vehivavy. Kendrena ihany koa ny anomezana sehatra bebe kokoa ny vehivavy mba handray andraikitra sy anana toerana eo amin'ny fitantanana sy ny fanapahan-kevitra. Hita moa zany fa raha sisy ny vehivavy dia sy mandeha le tolona izay atrehina. Ka redynamisation zany ny fotoanan'izao dia izay no mahatonga anay no vehivavy ahafahan'ny vehivavy mandray andraikitra amin'ny raharam-pirenena. Izay koa moa zany targetra ny teko Madagasikara amin'izao anatin'ny redynamisation dia misy ny vehivavy team, dia misy ny jeune team, dia misy ny mpikatroka lehibe ao anatin'ny teko Madagasikara. Dia eo anatrehan'izay zany nahatonga anay nanangana ny vehivavy satria raha sisy ny vehivavy tsy mandeha le parti. Tsy mandeha azo atao hoe tsy mandeha moa zany satria ny vehivavy zany mamparisaka raha izy io sady say miatrika raha marobe ny viavy ary ilaina rehefa misy zavatra atao. Anisany tanjona lehibe amin'ny fananganana izao rafitra izao ihany koa ny fanomanana ny antoko ny fivitenana ho avy amin'ny alalan'ny fandaminana sy fanamafisana ny tamazotra ny mpikambana eny anivon'ny fokontany. Satria agnomagna ny fifidianana ny agnatin'ny commune zany dia izay zany namaro ny vehivavy teo igny satria ny fiainany antoko dia sy maintsy avoazina tamin'ny fotony daholo zany mba hampatanjaka anazy kokoa satria misy zavatra besaka eto amin'ny firenena zany no ho avy. Ny fifidianana moa dia zavatra sy azo-dingana misy maintsy ho avy dia magnomagna an'izany zany tiko Madagasikara eto amin'ny faritra ny vatovavy dia fanolorana anazy teto Mananjary dia mandeha isaka commune zany zahay tompon'andraikitra mba hanangana an'izay. Araka izany, ny fitsanganan'ity rafitra ity dia dingana iray anamafisana ny redynamisation sy ny firaisankina ary ny fahavitrihan'ny vehivavy team ao Mananjary miaingana amin'ny fokontany. Fanomboana ihany ny teto Mananjary fa mbola kasaina hitarina ny amin'ireo komina manodidina ny fananganana ny rafitra. Itony sabotsy 7 aogositra ho avy izao ny fivoriana ka amin'izany ho ametrahana amin'ny fomba ofisialy ny birao hitantana ny vehivavy team eo anivon'ny komina Ambonivohitra Mananjary. Pejy ny fampianarana niena ny tapahafahana manerana ny Madagasikara ho an'ny fanadinam-panjakana baccalauréat tamin'ity taona 2024 ity izay mahatratra 740 afaingo 770 isanjato raha ny voka-panadinana. Ny faritany Antananarivo no manana tapahafahana ambony indrindra 150 afaingo 470 isanjato raha Toliara no manana tapahafahana ambany indrindra 730 afaingo 120 isanjato. Nanamafy ny teo nivon'ny ministera tompon'andraikitra fa antony fidinany tapahafahana tamin'ity ny fanaraha-maso entitra mba ampiakarana ny kalitao sy ny lanja ny diplôma ivoaka. Mitaky fanatsarana maro ny rafim-pampianarana eto Madagasikara ho kosa ny mpisehatra amin'ny fanabeazana. Fanadiadiana. 770 isanjato ny tapahafahana nasionaly tamin'ny fanadinana baccalauréat 2024. Ny 9,420 isanjato zany raha ampitaina amin'ny voka-panadinana tamin'ny taona 2024 izay nahitana 10,370 isanjato raha ny taremarika. Antananarivo no manana tapahombiazana ambony indrindra tamin'ny revony paritany enina eto Madagasikara manana salanisa 150,420 isanjato. Manaraka azy Toamasina 150,770 isanjato. Fianaratsoa 150 isanjato. Majanga 770,270 isanjato. Antsiranana 170,220 isanjato ary Toliara manana tambany indrindra 730,220 isanjato raha 370,220 isanjato zany tamin'ny taondasa. Ho an'Antananarivo manokana niakatra ny tapahafahana tamin'ity taona ity raha 770,770 isanjato zany tamin'ny taondasa. Na niakatra aza nefa ny tapahafahana misongadina ny fitotonga ny farapaizan'ny mpianatra noho ny antony maro ho ny fanazavany mpisehatra amin'ny fanabeazana. Mare
alefo loatra ny rafi-pampianarana eto amintsika ho ny fanazavana. Betsaka zany ny antony mahatonga an'izay a ny rafi-pampianarana izay misy eto Madagasikara dia mampidina izay nivaon'ny ankizy eny afaka baka zany. Raha mijeritsika ny olona afaka baka taona 10 taona lasa dia misy elanelany be amintsika zao miteny zao lay nivaon'ny ankizy. Zany hoe raha jerevantsika zany dia mitotongana ny fahaizan'ny ankizy malagasy amin'izao fotoana zao. Ny programme mpanjakana mahakasika ny fanabeazana mihitsy no simba ary tsy haiko hoe ninona simbaina ve tao anatin'izay fotoana zay satria raha hitantsika betsaka ny programme mpanjakana izay tsy nampiasaina akory dia najanona zany hoe nanakorotana lay mpisehatra eny amin'ny fanabeazana ny mpampianatra sy ny tompon'andraikitra ny sekoly ny mahakasika ny fampitana ny fahalalana ho an'ny ankizy. Misy ny lesoka saingy azo arenina zany ho ny fanamafisana. Tokony atao vendohan-draharaha ny fametrahana fandaharam-pampianarana mifanaraka amin'ny zava-misy ankehitriny. Ankoatra ny fanomezan-danja ny sekoly tsy miankina izay mandrafitra ny 5 isanjato ny sekoly eto amintsika. Ankoatra ireo ny fampitomboana sy ny fanatsarana ireo foto-driavitra asa-pampianarana eny amin'ny sekoly ambony azon'ireo tanora vao afakabaka amin'ny fianarana. Raha tiatsika hiverina amin'ny kalitao mpampianarana eto Madagasikara taloha isika dia tokony jerevana ny programme mpanjakana izay tena mety eto Madagasikara mba ahafahana mampivoatra sy mampitombo ny letan'ny mpianatra amin'izay fahalalana zay ary indrindra ny angatahana ao anatin'izay dia ny hoe lay tena mpisehatra ao anatin'ny sehatry ny fanabeazana no tokony antsoina fa tsy atao resaka ambony latabatra izay mety amin'ny olona eny ambony latabatra fotsiny fa le tena mpisehatra no antsoina ikondoa manoloana amin'ny programme mpanjakana misy tsy ampy ny foto-drafitrasa zay andraisana ny ankizy première année eny amin'ny université mpanjakana. Atao hoe betsaka ny université privé zay angatahana antso avokoa amin'ny tompon'andraikitra tokony jerena ireny école université privé ireny fa betsaka andreny tsy manara-dalàna ka anka diso lalana ny ankizy manoloana ny zavatra misy. Tao anaty fitantanana tanteraka no nandraisan'ny ray aman-dreny sy ny mpianatra ny valim-panadinana indrindra ho an'ny teto Antananarivo izay ny tsy mpiadina betsaka indrindra. Eo am-pandinihana toy ny fianarana ankamaroan'ireo naompy tamin'ny fanadinana amin'izao saingy manomana fotoana kanaina mialoha ny dirana amin'ny taom-pianarana vaovao eny anivony Anjerimantolo. Valim-panadinana zany tsy miela loatra amin'ny fivoahana fa na zany ary afaka ihany ny tovolahy mety izay misy ngamba ny atao hoe mety mbola no concours nakatso. Somary ny tetena kely fa afaka ihany. Afaka izy efa tena tao anaty fanaintainana be mihitsy ny rendrasanay an'ity valina paky ity. Dia soranay an'Andriamanitra fa afaka soma tsara izy. Tena ela be mihitsy ny fiandrasanay anazy tamin'ny Alamantolo zao zay nandefa tany amin'ny Telomasy ny Artela fa tena tsy mivaly tsy hita tao mihitsy ny anazy. Fa zao tonga eto zao zay fa tena hoe fa tsy andrina intsony ny valiny dia tonga eto zay dia soranay an'Andriamanitra fa nisy vokany ny fanaintainanay. Ny fiomanana amin'ny fianarana tsy maintsy hoe fa miomana foana ihany ny fitohizan'ny fianarana fa tsy maintsy be makaina kely tao anatin'izay ray volana ny andrasana ny baky zay dia afaka fotsiny nazo mention afaka. Ankoatra ireo fantatra fa mpiadina raiky amin'ny 30 hiakatra conseil de discipline nandritra ny fanatanterana ny fanadinana baccalauréat farany teo fepetrano raisina anaporifoana famadio ny fanadinana baccalauréat eto Antananarivo ho ny vanazavana. Tao ireo tratra nampiasa finday fenoty, tao ireo nandratrana tartasy fenoty ary nisy ireo nisolo tena kandida. Isokatra ny université eto Antananarivo ho an'ireo mpiadina afaka baccalauréat ka maniry hanao fianarana ambony ho ny filohan'ny université amin'ny alalan'ny salon de l'étudiant ampahafantarana ireo lalam-piofanana samihafa azon'ny tanora isafidianana ho an'ny taom-pianarana vaovao ho ny filohan'ny université. Mankahely sady ihany koa an'ireo izay ho voasazy hiakatra kodisy misa 230 izy ireo. Ireny dia ataontsika lesona ho an'ny tsirairay mba hampadio mandrakariva ny baccalauréat izay karakarainy ny université n'Antananarivo. Inatrehan'izany dia misokatra amin'ny université n'Antananarivo ho anareo izay afaka teo ho an'izay manam-paniriana anondy ety Ambohitsaina. Misy ny salon de l'étudiant ahafahanareo mijery sy misafidy manadiady izay mety sampam-pampianarana amizinareo ny fianarana. Izy io salon io izay totosaina ny 3 sy ny 4 ny volana septambra ho avy izao.
raha ny antotanisa ny baccalauréat teknika no nahitana tapahafana ambony indrindra 7 faingo 1 isanjato raha 5 faingo 2 isanjato kosa ny baccalauréat ankapobeny eo amin'ny sokajy ny série L no mitana tambony amin'ny salanisa 7 faingo 2 isanjato raha 3 faingo 1 isanjato kosa ny série A2. Pejiny sosialy nanomboka androany araritra efatrandro ny asa fanatsarana lehibe tanterana amin'ny UTC 1000 Mandroseza anatsarana ny fahazonana ny fitsinjarana rano. Raha ny fanazavana dia misy fikorontanana vonjimaika amin'ny famatsin-drano mandritra ny asa saingy efa nomanina ny vahaolana vonjimaika ho an'ireo mpanjifa voakasika. Fanadihadiana eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Artanjo. Ho fampitombona ny fahafamamokatra sy famatsiana rano fisotro madio ampy ho an'Antananarivo sy ireo faritra manodidina. Anisany asa lehibe ahatanteraka izany ny fametrahana pompe vaovao eny amin'ny ririnan'ny Ikopa izay anamafy ny fakana rano sy ampitombo ny abetsany rano miditra ao amin'ny fariny Mandroseza. Isy ny fanoloana pompe provisoire izay napetraka tao ary isy ny fametrahana pompe vaovao izay eo andala mpamimako manana ny ametrahana anazy ny entreprise sy ny miaraka amin'ny mission de contrôle ny PAEP. Izany fanoloana pompe zany dia isy ny fametrahana pompe eny amin'ny pompage eny Ikopa izay anabetsaka ny rano tonga eo amin'ny laka izay efa manomboka miena amin'izao maintany izao. Raha nahavita namokatra manodidina ny 2 metatra toratelo isanandro ny pompe teo aloha dia mahatratra 4 sy 3 metatra toratelo isanandro ny fahafahan'ny pompe vaovao manatanteraka ny asany. Everina fanatsarana lehibe izany satria ny fitombony captage eny Ikopa dia ahafahana mampitombo ny abetsany rano miditra ao Mandroseza ka manamafy ny famokarana sy famatsiana rano ho an'ny mpanjifa raha ny fanazavana hatrany. 20 mètres cube par jour teo aloha dia hiakatra 24 000 mètres cube jour zany izy amin'izao rehefa vita ny fametrahana ny pompe vaovao izay definitive zany io. Izy koa ny fanovana ny fantsona miditra ao amin'ny réservoir de stockage 3000 mètres cube izay anatsara koa ny exploitation ny vokatra eto Mandroseza zay zavatra izay zany parallèle zany zay zavatra eto Mandroseza. Mandritra ny fanatanterana ny asa dia mety isy fikorontanana vonjomaika amin'ny famatsin-drano amin'ny faritra maro eto Antananarivo sy ny manodidina. Efa nomanina kosa ireo fepetra vonjomaika ka anisan'izany ny famatsiana amin'ny alalan'ny bonbonne, ny camion citerne mba hanamaivana ny fahasairana ny mponina. Tafiditra ao anatin'ny tetikasa PAEP izay vatsiany ny banky iraisam-pirenena vola izany ary tanterahina miaraka amin'ny ministeran-drano izao fanatsarana ny famatsin-drano eto Antananarivo izao. Marisaka avy any ivelan'ny toeram-panariam-pako iray no nirodana vokatry ny rotsak'Orambe tany Guinée ny farany herinandro teo. Olona ampolony maro no namony ainy, ampolony maro hafa ihany koa naratra vokatry ny loza raha ny filazana ny mponina eny amin'ny manodidina indray fepetra sy amidra toerana ary nampy ireo mponina eny amin'ny faritra mampitoza ny fanjakana raha ny vaovao fanampanazavana. Olona 30 farafahakeliny no maty voalevina tao ambany fitoeram-pako ny rodana tao arian'ny Orambe ny Kidja tany Dar es Salaam tany Guinée Conakry ny aliny asabotsy fony alahady lasa teo. Naratranina olona 20 ity loza ity raha ny filazana ireo mponina nanatry maso. Olona avy any Sierra Leone sy Guinée nipetraka tao anatin'ireo tranobongo vonjimaika teo amoron'ny toerana fanariana fako ireo voakasika raha ny fanazavana. Nidina antsehatra ny ekipa mpamonjy voina ary niezaka namoaka ireo olona sisa tafahitsoka. Mbola sarotra ny manao taritra sy hamaritra mazava ireo isan'ny olona niaram-boina amin'izao fotoana raha tsy vita hatramin'ny farany ny asa fikarohana ho ireo mpamonjy voina. Manentana ny mponina hitandrina hatrany ireo mpamonjy voina manoloana izao tranga izao. Handray fepetra amin'ny famindrana sy hanampiana ireo olona eny amin'ny faritra mampidoza ny gouvernemanta ary hanakatona io toerana fanariam-pako io ho fisorohana ny loza. Raha tsy ahivina, efa nisy tranga toy izao tany amin'ny taona 7 olona 7 no namoy aina tamin'izay. Efa nitaraina sy nitaky ny hamindrana ny toerana fanariana fako any ankafa ny mponina saingy mbola tsy voavany ny olana raha izao zava-misy izao. Fa firenena ampolo no miazakazaka mamokatra robot humanoïde izany hoe milina robot manana endrika na fihetsika tsy mifanalavitra amin'ny olombelona. Tamin'ny taona 1770 no nahavitana robot humanoïde voalohany antsoina hoe
Wabotswan izay novolavolainy ho Waseda University any Japon navarina ny rehetra ny lalao ara-panatanjahantena toy ny atletisma sy ny ady totondry ka hatramin'ny baolina kitra ny aiady nataon'ireo robot humanoïde nisantarana ny kianja olympique tao Pékin ho Mali alady. Fanantetena. Araka ny anarany manana loha tanana izay ahitana ireto singa ireto ao anatin'ny robot humanoïde. Eo ny haranita-tsaina artifisialy na ny AI izay manampy azy hatakatra baiko. Ny caméra sy ny capteur no ahafahany mahita olona na mamantatra zavatra manodidina azy. Ny moteur sy ny articulation no azahoany mihetsika. Ny capteur no mandrindra ny fihetsika rehetra ary ny batterie no manome angovo. Firenena 10 mahery no manana robot humanoïde amin'izao fotoana izao, fa ny tena misongadina dia Chine, manaraka izany États-Unis ary Japon. Mampitolagaga ny fandrosoana amin'ny famokarana ity teknôlôjia iray ity. Robot humanoïde 2 mahery no mandray anjara amin'ny hazakazaka baolina kitra, ping-pong ary fifaninanana maro nandritra ny World Humanoid Robot Games tany Beijing tamin'ity volana aogositra ity. Anisan'ny robot humanoïde malaza indrindra ankehitriny Tesla Optimus, izay tombanana fa isanda manodidina ny $3 ka hatramin'ny $3 ary mety hiakatra hatramin'ny $1 eo koa ny Boston Dynamic Atlas izay sokajiana ho isan'ny tsara indrindra raha ny fihetsiny ary ny Utri G1 HIR1. Lesin'ny robot humanoïde antsoina hoe Tiangong 3 ohatra ny firaketana eran-tany tamin'ny hazakazaka 700 metatra tamin'ny elanelam-potoana 5 sekonda. Navita hazakazaka tao anatin'ny 7 sekonda faingo 12 ity robot izay novolavolainy fohy be fikarohana iray ao Pékin ity. Navita hafaingana mpandeha lavitra noho ny vitan'ny atleta jamaikana Usain Bolt izay malaza indrindra eran-tany teo amin'ny tantaran'ny hazakazaka 100 metatra ny robot sinoa iray. Nandritra izany fotoana izany, nafaty baolina tamin'ny fomba somary hafa ireo robot humanoïde mpilalao baolina kitra sasany. Ankoatr'izany dia nisy robot sasany naneho fomba fihazakazahana tsy toy ny mahazatra nandritsy ny fiodinana iray tamin'ny hazakazaka 400 metatra. Etsy ankilany, nisy koa ireo robot tsy nahomby tamin'ny fanatanterahana ny lalao noho ny tsy fahatomombanana sy ireo fihetsika hafahafa tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy nandritry ny lalao na tamin'ny hazakazaka na ny aiady izany. Na dia manamaivana sy manamora ny asa mafy ataon'olombelona aza ny robot humanoïde, dia atahorana ny vokatra ratsy mety hateraka amin'ny fakana ny toeran'olombelona izay mety hampitombo ny isan'ny olona tsy anasa ankehitriny. Ao ihany koa ny mety hitombo ny elanelana ara-toe-karena ary ny fampiasana azy amin'ny ady iraisam-pirenena. Rahantsika manaraka izao kosa ny tranga hafakely. Fiangonana monolita voasokitra mivantana anatin'ny Antsambato ao amin'ny faritry Tigre any Etiopia ny Abimay Ametago. Eny amin'ny antsana avo ary 100 metatra ambonin'ny tany no misy azy. Mila mandeha tongotra eo amin'ny 2 ka hatramin'ny 4 kilometatra amin'ny lalan-tendrombohitra aloha, avy eo mihanika vatolampy izay tsy dia misy fiarovana firy. Mitaky fitandremana sy fahasahiana rehefa mikasa ho eny amin'ny Abimay Ametago. Arak'izany tsy ny alavirana no tena manahirana fa ny fiakarana izay mideza sy mampidi-doza indrindra. Tombanana ho adiny 1 ka hatramin'ny adiny 3 na mihoatra eo ny faharetany dia manontolo. Arak'izany isan'ny toerana fivavahana sarotra le indrindra eran-tany noho ny lalana sy ny fahasarotany ny Abimay Ametago. Tombanana ho tamin'ny taonjato fahaenina no ny andohan'ity toerana ity ary nifandray amiray amin'ireo olo-masina sivy izay nanampy tamin'ny fanaparitana ny kristianisma tany Etiopia izy ity. Mbola ampiasaina amin'ny fotoam-pivavahana ity toerana ity hatramin'izao ary ahitana sary hosodokitra nainy maneho ny tantara ara-baiboly ao anatiny ka mahatonga azy io toerana manandanja ara-tantara sy ara-panahy ary ara-kolontsaina. Ahitana tranga ara-jiôlôjika hafakely voajanahary iray ny Roche-Sonnante any Bucks County any États-Unis. Maneno toy ny vy ireo vato ireo rehefa kapohina amin'ny tanana na vato hafa. Nisy fanandranana natao tamin'ny 1700 nahitana hevitra fa avy amin'ny fihenjanana anaty ny feo fa tsy avy amin'ny fiovan'ny toetrandro na fahasimbany vato avy any ivelany. Mivelatra na mamoaka tsindry ireo vato any an-tsara rehefa novakiana izay manondro fa avy amin'ny fihenjanana anaty na tension élastique interne. Mety ho fahasimbana miadana vokatry ny toetrandro any amin'ny samy maina no mahatonga izany fihenjanana izany. Araka ny teoria iray dia miasa toy ny tadina gitara ireo vato ireo. Mamoaka feo matroka toy ny dona mafy ny vato tsy misy fihenjanana, fa ny vato misy fihenjanana kosa dia manakoako amin'ny avo feo avo samihafa. Afaka maneno ihany ireo vato ireo na dia efa nesorina tao amin'ny toerana iray nisy azy aza.
ary raha ny marina dia voalaza fa nisy nangalatra ny sasany tamin'izy ireo. Vitsy sisy ireo vato afaka manena ao an-toerana ary efa vaky ireo vato vaventy dia mijanona ny feo. Milamila goavana ny famindranana azy ireo noho ny lanjany mihoatra ny iray taonina na dia ireo vato kely kokoa azy. Dia iny vaovao hafa kely iny tombo-kilasy tombo-vavy no entina manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ny tsy anio ity. Angatrana fenanao nanaraka izany hatramin'ny farany ary mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray. Veloma tompoko.